Olona roa samihafa no voahendaka teny amin'ny fokotany Mahatsinjo, faritra faharoa eny amin'ny lalana miakatra amin'ny Kopra. Telefona sy ny vola no azony ireo mpanendaka ireo raha ny voalazan'ireo olona manodidina. Ny fanendahana voalohany dia tokony tamin'ny 7:00. Ny fanendahana faharoa izay voalaza fa teratany vahiny ilay voahendaka io ka nahalasany telefona tokony tamin'ny 8:00 sasany alina no nisiny ilay fanendahana. Nisy nanendaka teo. Ny anankiray sinoa dia ny anankiray olona andeha maraina mivarotra. Le ohatran'ilay sinoa aloha nisy azon'ireo koa. Dia ilay vehivavy andeha hiasa maraina indray ohatran'ny hoe vola 5 alina sy iray hetsy. Efa misy ny paikady napetraky ny lehiben'ny fokotany eny an-toerany ary efa miady amin'ny tsy fandriam-pahalemana izy ireo amin'izao fotoana izao. Misy ihany izy io fa ny fanendahana izay mbola hita teo hatramin'izay aloha saika aty mbola alobe any amin'ny 7-8 alina ohatran'io am'sika. Izay no isin'le fanendahana tany. Ho anay eto amin'ny fokotany Mahatsinjo izay manana ny ranomasina telo teo eto amin'ny fokotany. Mikasika ny resaka fandriam-pahalemana io. Izany hoe misy fotoana zany rehefa manao io tsy milaza na izy na mihitsy satria paikady entin'ireo ranomasina telo manao izay miasa zay zany tsy tenenina mba tsy varitaka le feo arakan'izay hoe fiambenana zay na fiambenana zay. Zay ny fomba fiasan'ny ranomasina telo. Manao ihany izy io araka ny andavanandro amin'izay vedavin'izay fomba hitorano amin'ny ranomasina telo ilay manao tsika androany amin'ny resaka samy ranomasina telo. Tsy mbola fantatra hatreto ireo olona izay tompon'antoka tamin'ny fanendahana ary efa nanao ny tatitra teny amin'ny lehiben'ny fokotany kosa ireo olona izay voahendaka.